Sabatan'ny Jiosy, sabatan'ny zanak'Israely, fa niza marina moa ny tompon'ny sabata. Sariako kely ny sainao mahakasika ny hoe marika fiarakodia. Iza zao ny tompon'ireny hoe Mercedes Benz ohatra, na ry Opel, na ry Mitsubishi. Saika ireo fiara marika vaventy malaza indrindra maneran-tany ireo ny tompony farafahakeliny zany dia misy ampahana anaran'ny tompony amin'io marika io, ary zava-dehibe izay. I Carl Benz ohatra zany no tompony nahitan'ny Mercedes Benz voalohany dia nazonona mandrakandroany zany ilay hoe Benz ao anatin'ilay marika. Dia izy io ao anatin'ny vanim-potoana dia ity orinasa Mercedes Benz ity zany dia miovaova araka ny vanim-potoana ny fandroso sy ny fivoaran'ireo hoe teknôlôjia ampiasaina. Fa iza ny tompon'antoka? Ny orinasa Mercedes Benz ihany no tompon'antoka amin'ny fanomboarana sy ny fanovana endrika sy ny fanovana fomba firafitra sy fomba fiasan'ny môteran'ny Mercedes Benz. Tsy azon'ny olon-kafa atao zany hoe ovaiko indray ny môteran'ny Mercedes Benz fa ataoko an'izao indray izay tiako. Fa izy ihany no afaka manova azy satria izy no tompony. Dia aleo sairan-tsaina zany izay ohatra ny angatsika izay. Iza ary ny tompon'ny sabata? Rehefa nandeha ny fotoana, nomen'Andriamanitra teo Sinay ny lalàna, tao anatin'izany ny sabata. Dia somary nisy fiovana hafahafa hita tao anatin'ilay hoe fitandremana ny sabata. Tamin'ny andron'ny Babilôna lehibe, izany hoe nitondran'ny Nebokadnezara mpanjaka, dia tany amin'ny fahababoana zany dia efa niova tena nitotongana ny fitandremana ny sabata. Talohan'izay aza, raha ny marina kokoa dia efa tsy nitoetra nahitsy tamin'Andriamanitra ny vahoakan'Andriamanitra ary izay nahatonga an'ilay fahababoana. Ary dia niova koa zany tany amin'ny fahababoana ilay hoe fitandremana ny sabata satria adino tanteraka tany. Fa zao rehefa tafaverina taty aoriana indray kosa dia nanjary nisy fanovana ihany koa natao tao anatin'ilay fitandremana ny sabata. Ilay tahaka ny raisintsika teo hoe ny môteran'ny fiara zany dia niova rehefa mandeha ny vanim-potoana. Fa ity ihany koa dia nisy fiovana ilay izy. Nanjary nametraka ny fariseho ny atao hoe fitsipika hoe zao koa no atao, zao koa no tsy atao rehefa amin'ny andro sabata. Ary maro izy ireny fitsipika ireny izay nampahavesatra ny sabata. Misy ohatra amin'ny soratra masina ity ary ifampiresahantsika. Tadidinao angamba ny amin'ireo hoe mpianatra Kristy niaraka taminy izay nandeha dia nioty salohim-bary tamin'ny andro sabata. Dia inona ny zava-niseho? Voalazan'ny Mateo 2:20 izay tantara izay. Ao amin'ny Mateo 2:20 isika dia mamaky an'izay tantara mahakasika ny hoe notazan'ny mpianatra zany salohim-bary tamin'ny andro sabata. Dia rehefa nandeha izay zavatra izay dia izao ny voalaza, andininy 4:20 amin'ny Mateo 2:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny fariseho dia lasa nivoaka ka niara-ny saina mba hahafaty azy. Inona ny anton'izay fiarahana amin'ny saina mba hahafaty azy izay? Dia miverina kely tsika etsy amin'ny andininy 9. Ary noho ny niala teo Jesosy dia niditra tao amin'ny sinagoga. Ary indro nisy lehilahy maty tanana teo ary ny olona nanontany azy hoe mety va ny mahasitrana amin'ny sabata mba hiampangany azy. Ary hoy izy taminy, iza moa ny olona ao aminareo raha manana ondry anankiray ka latsaka any akady amin'ny sabata no tsy handray azy sy hampakatra azy? Ary tsy mihoatra lavitra noho ny ondry va ny olona? Koa amin'izany dia mety ny manao soa amin'ny sabata. Io zany ilay antony nahatonga ny fariseho ho tezitra. Ny talohan'izay dia vakitsika eo amin'ny andininy 2:20 zany amin'ny andininy 1 sy ny 2. Amin'ny anaran'i Jesosy, tamin'izany andro izany Jesosy nandeha namaky ny tanimbary tamin'ny sabata ary naona ny mpianany ka nanoty salohim-bary dia nihinana. Io ilay tantara io fa noho nahitan'izany ny fariseho dia hoy izy taminy, indro ny mpianatra manao izay tsy mety amin'ny andro sabata? Ary hoy izy taminy,
tsy mbola novakianareo fa ny teny milaza izay nataon'i Davida raha naona izy mba amin'izay nanaraka azy dia nytoyany izay nitenenin'i Jesosy zany any amin'ny andinin'ny faha-enina dia hoe ary dia lazaiko aminareo fa misy eto lehibe noho ny tempoly. Dia eo nanomboka nitenenan'i Jesosy an'le hoe famindram-po ny sitrako fa tsy fanatitra latsa-drà. Ny fanontaniana voalantsika dia hoe iza ary ny tompon'ny sabata? Vakiantsika ao amin'ny Mateo 12:15 amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa tompon'ny sabata ny zanak'olona. Iza ny tompon'ny sabata? Ny zanak'olona ny tompon'ny sabata. Iza ilay zanak'olona? Jesosy ny tompon'ny sabata. Ary izao tanteraka ao amin'i Jesosy avokoa ny fahatanterahana ny lalàna rehetra. Izy ihany koa ny tompony, tompon'ny lalàna, tompon'ny sabata. Dia izy zany no afaka milaza hoe zao ny fomba hitandremana ny sabata. Ary teto izy dia nilaza mazava ho azy hoe mety ny manao soa amin'ny andro sabata. Amin'izao fotoana izao tsika mety mieritreritra be hoe inona zany ny mety ataoko rehefa sabata, inona zany ny tsy mety, sao dia mety na tsy mety ny manao an'izao. Betsaka amintsika ny manontany hoe mety ve zany izao ny mividy zavatra, mety ve zany izao ny manao an'izao, mety ve zany izao ny mividy fanafody sy ny sisa sy ny sisa. Dia izao no fanontaniana apetrao amin'ny tenanao rehefa izay ny zavatra miseho hoe maneho taratra ny fifandraisanao amin'Andriamanitra ve ilay zavatra ho ataonao, sa maneho taratra kosa hoe zao no tianao atao. Rehefa voavaly izay fanontaniana izay hoe maneho taratra ny fifandraisako amin'Andriamanitra ve izao zavatra ataoko izao dia izay ny torohevitr'Andriamanitra aminao amin'ilay hoe mety ny manao soa amin'ny andro sabata. Tompon'ny sabata Jesosy izy no afaka mamahavaha amintsika hoe zao no atao. Anontanio izy dia izy no mamaly an'izay amin'ny alalan'ny famakiantsika ny soratra masina. Hivavaka isika. Misaotra anao Tompo fa naseho anao, nampahafantarinao fa ianao ny tompon'ny sabata fa tsy ny Israely na ny Jiosy, ary tsy antoko-pivavahana ihany koa. Ampio zahay mba hiantehitra aminao, hitoky aminao fa ianao ihany ny tompon'ny sabata no manasa anay mba handeha amin'ny fahamarinana sy ny fahitsiana. Dia taio ity namako ity mba handray fanapa-kevitra tsara momba an'izany hoe fitandremana ny sabata izany, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.